Mandroso anatin'ny tontolon'ny teknôlôjia fa manan-danja kokoa amiko izany rehefa entiko miaraka mandroso amiko ny manodidina. 5e année amin'ny informatique, statistique appliquée ary IA eto Antananarivo. Ny noviko ho lasa ingénieur amin'ny IA mba hamorona vahaolana mahasoa amin'ny fiarahamonina misy ahy. Na izany aza, dia misy ny adi-tsaina eo amin'ny fandaminana ny tetikasa sy ireo zavatra ataoko manokana. Tsy ampy-tampoko ny rafitra sy tari-dalana fa nila modely ho afaka arahako. Tamin'ny volana Jolay 2024, nisy conférence momba ny Lomen natao amin'ny universitéako. Programa natao hanamorana ny fidiran'ny vehivavy toa amin'ny sehatry ny numerika. Nanoratra anarana ka voasafidy azy mentor, nahazo 2 volana latsaka no fanin'izay vehivavy iray mitondra orinasa izay. Ny resaka indrindra momba ny fifehezana ny adi-tsaina, ny fahadikisana ary ny tanjona imasoko izay. Ankoatr'izay, tafiditra nanao stage nandritra ny enim-bola natao amin'ny Orange ary nandray anjara tamin'ny ankatao maro, anisan'izany Hack for Her, karakarain'ny Orange. Niaraka tamin'ny vehivavy maro tia teknôlôjia tao, ary izay vao tena tsapako fa tena teo amin'ny toerana tokony hisy ahy. Ankehitriny, mamolavola amin'ny politika laba sehatra iombonana ho an'ny olom-pirenena izay manampy ny olona hampitan-heviny amin'ireo mpitondra. Tetikasa fianarana fotsiny izy io tany am-boalohany, saingy manodidina sy ny avy eo amin'ny Lomen nanosika hijery lavitra kokoa. Noho ny Lomen sy Orange dia niova tanteraka ny fijeriko no avy. Fantatro izao fa azo atao tsara miditra amin'ny tontolon'ny numerika na dia vehivavy aza. Afaka miditra amin'ny tontolon'ny fandraharana koa na dia miainga amikely aza. Hitako sady ny tenako ingénieur IA no avy. Sady vehivavy mpanangana tetikasa mahasoa indrindra ho amin'ny vehivavy. Ny fampandrosoana ny fiarahamoniko no tena mampirehareha. Orange, eo anilanao.